Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray ry havana amin'izao fotoana izao. Manomboka izao zany araky ny fangatahany maro tamintsika dia ho atao ny enregistrement na fandraisam-peo ny amin'ny fampianarana tsotra teo anivon'ny fiaraha-mivavaka zany izao atao izao fanangatahany maro mba ho enregistrena, mba ho raisim-peo zany satria betsaka ny fangatahana mba ho fampianarana, fampaheresana ho antsika mpiara-mivavaka, ho antsika kristianina indrindra izao fampianarana tsotra satria betsaka ny fandiniana, betsaka ny fandalinana efa nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra maro fa famporosiana antsika zany izao fampianarana izao indrindra antsika kristianina mitady an'Andriamanitra ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fahamasinana mba hazoto sy hafantatra ny tenin'Andriamanitra izay zaraintsika sy arahantsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dia arak'izany indrindra ny teny ao amin'ny Matthieu toko fahaenina mandiny fahatelo amby telopolo izay midika miteny hoe katsaho ny fanjakany sy ny fahamarinany. Zany dia mampirisika antsika zany hoe hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny fahamarinana. Ny fahamarinana adina moa zany fa ny baiboly. Zany indrindra zany ny hanombohantsika izao fizarana izao zany dia ny ahafantarantsika hoe inona ny atao hoe baiboly. Amin'ny ankapobeny ny baiboly zany dia tenin'Andriamanitra na teny masin'Andriamanitra, boky mitantara efa naharitra zany efa ela ny sehon'ny bokin'ny baiboly, tantara tranainy amin'ny teny frantsay moa zany hoe livre histoire ancienne, ohatran'ny hoe ho amin'ny olona tsotra izy zany ohatran'ny hoe tantara fotsiny ny ilazana amin'ny baiboly, fa ho antsika izay kristianina mino dia tenin'Andriamanitra, teny masin'Andriamanitra ny baiboly ka izay no ifampizarantsika tsotsotra zany ny amin'ny hoe ahoana nanorenana ny baiboly, indrindra hoe misy efa teneneto sady zany androany dia milaza tsika hitantara ny amin'ny hoe testameta roa. Ny testameta roa zany dia ny testameta vaovao sy ny testameta taloha. Inona ilay atao hoe testameta vaovao sy ny testameta taloha dia amin'ny azo adika koa zany ny testameta io hoe fanekena amin'ny teny frantsay koa zany izy atao hoe alliance. Fanekena taloha na fanekena vaovao zany zay no andikana azy. Dia amin'io testameta roa ireo zany fanekena vaovao sy fanekena taloha dia amin'ny baiboly izay vakintsika dia nozaraina ho toko sy andinina izy ireo na amin'ny testameta vaovao zany na amin'ny testameta taloha araka ny nakana azy satria boky horonana taratasy izay hita zany tamin'ny fotoana taloha elabe no nadika ho amin'ny baiboly. Fa taty aoriana amin'ireo mpandinika tsika zany manazava ny zavatra miseho fotsiny fa misy ireo mpandinika teo aloha izay isaorantsika ny Tompo nanolotra ny tenany sy nanomeny fahalalahany betsaka zany ireo mpandinika maro izay nanoratra amin'ny baiboly sy efa nanazava ny tenin'Andriamanitra taloha ahafahantsika mifampizara tahaka izao dia isaorantsika ny Tompo, isaorana amin'ny fanahy masina. Fa ny antsika zany dia tsy handalina amin'ny zavatra sarotra fa fandaminana tsotra sy fampianarana, fampizarana tsotra ahafahantsika mahafantatra ny tiany ambara ny amin'izany atao hoe fitadiavana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra zany ka dia mandroso zany manomboka izao zany dia ifampizara atao matetika eto amin'ny
fiaraha-mivavaka sy ny vidéo ho avy Jesosy Kristy mibeba ianao dia i fizarana tenin'Andriamanitra zany fizarana fampianarana ny tenin'Andriamanitra tsotra araka ny hanomezan'ny fanahy masina azy izay isoloantsika ny tompoko. Arak'izany ny baiboly amin'ny ankapobeny amin'ny baiboly teny gasy moa zany no ianarantsika anazy dia amin'ny ankapobeny izy io dia nitsoahana tamin'ny baiboly na dikateny amin'ny teny anglisy araka ny efa niteneniko teo zany izay efa vitan'ireo mpandinika teo aloha tsy hanonona an'ireo olona efa nanao ny fandikana maro koa na amin'ny teny gasy zany amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay koa sy amin'ny teny hafa fa ny tompo no hisoratsika amin'ireo zavatra maro sy fandikana efa nomeny ho antsika ka raisitsika ankehitriny izay fampizarantsika amin'izao fotoana izao. Dia araka ny teny teo zany ny baiboly io dia fanarahana zany na fanekena tamin'Andriamanitra sy ny zanak'olombelona. Ny zanak'Israely moa zany no tena nifidiany teo aloha fa tsika koa dia nifidiana noho ny Jesosy Kristy izay nisolo-tena zany ho antsika ho fanonorana ny tenany nanomboka teo zany dia io no atao hoe maha-kristianina antsika. Dia izay tsika anisan'ny hoe ny voafidy koa anisan'ny mahalala ny tenin'Andriamanitra izay zaraina. Ny amin'ny ankapobeny ny antsoin'ny kristianina azy dia baiboly moa zany antsointsika anazy fa amin'ny jiosy ny testameta taloha, miresaka ny testameta taloha eto azafady. Testameta taloha dia izay ny antsoin'ny kristianina azy, tsika kristianina manara-dia ny Kristy zany fa ho an'ny jiosy na zareo hebreo teo aloha dia Tanak, Tanà, izay ny famakiana azy, izay fitambaran'ireo fanombohan'ny soratra. Fanombohan'ny soratra moa zany na initiale ny filazana azy izay ny lalàna, ny faminaniana ary koa ny soratra masina izay men'Andriamanitra io zany ireo no fitambaran'ireo no ataon'ny jiosy hoe Tanak nefa io no antsointsika hoe testameta taloha. Tao aorian'ny fanarahana tamin'ny fotoana andro moa zany tamin'ny taona 1950 izay antsoina amin'ny teny frantsay hoe concile de Trente, ny katolika dia nanampy boky 8 ao amin'ny testameta taloha io zany ary ireo boky fanampin'ireo izay antsoin'ny protestanta hoe apôkrify. Ny apôkrify moa zany midika hoe miafina, zavatra miafina zany zavatra miafina izy io natao hita tamin'ny teny grika zany ireo boky taty aoriana 9 io zany izay tsy ao anatin'ny baiboly hitantsika izao fa tamin'ny teny grika na teny latina no nahitana azy fa tsy tamin'ny teny hebreo. Tamin'ny taonjato 5 alohan'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy zany no nahitana an'ireo apôkrify ireo ka amin'ny baiboly izay ianarantsika ankehitriny dia tsy ao anatiny ireo. Fanombohana moa zany fanazavana fohy zany ahafahantsika miditra amin'ilay fizarana satria ianarantsika kely zany androany, tsy ho lava ny fampianarana fa ianarantsika fohy ny amin'ny hoe fizarana ny testameta taloha sy ny testameta vaovao na ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Ho raisintsika aloha zany ny amin'ny fanekena taloha na testameta taloha. Izy io dia eken'ny hoe boky masina zany eken'ny jiosy
sy ny kristianina ho boky masina. Zay ny testamenta taloha io. Ny jiosy zany no mankatoa sy ny kristianina koa zay no mankatoa ny testamenta taloha na ny fanekena taloha ho tenin'Andriamanitra na teny masin'Andriamanitra. Dia ny isan'ny boky izay voasoratra vao nekena zany, neken'ny be sy ny maro dia 7telopolo. 7telopolo ny boky manomboka any amin'ny Genesis zany ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Azafady, ny Genesis ka hatrany amin'ny Malaky. Ny Genesis ka hatrany amin'ny Malaky zany dia misy 7telopolo ny boky ao anatiny ao amin'ny testamenta taloha. Dia ny zavatra voizina sy tena lazaina zany ao amin'ny testamenta taloha io dia ny atombohan'izao tontolo izao ary ny fahaterahana sy ny tantara ny vahoaka izay nifidian'Andriamanitra. Izy moa zany fa ny Israely dia ho hazavaintsika rehefa avy eo ihany fa tsy androany moa zany fa amin'ny fotoana manaraka ny Israely dia efa tenenina tsady fa avy amin'ny Jakoba. Fa ny fifidian'Andriamanitra zany dia fantatsika fa Abrahama, Isaka sy Jakoba ireo natao hoe Israely. Zay zany no tena hoe voizin'ny testamenta taloha, ny nanombohana ny izao tontolo izao, ny andohan'izao tontolo izao. Io zany natao hoe any amin'ny Genesis ny tena misy anazy, na atao hoe Bereshit izy amin'ny teny Hebreo. Dia izay ilay fiandohana, ny fitantarana ny sy ny nahaterahan'ny sy ny tantara ny vahoaka izay vidian'Andriamanitra. Zay zany ny anankiray izay voiziny ao amin'ny testamenta taloha. Mbola mijanona amin'ny testamenta taloha ihany zany tsika aloha dia inona ny tena ambarany ao, inona ny tena lazainy ao dia ny filazana ny fiavian'ilay Mesia. Zay zany ny tena ambarany eo koa. Tsara fantatsika zany zay amin'ny testamenta taloha, izay mahatonga ny kristianina milaza io koa, mbola ho raisitsika ny amin'ny testamenta vaovao avy eo. Ny fotoanany tena nanoratana an'io dia tany amin'ny taonjato 510, 710, ary indrindra koa tao amin'ny 500 tamin'ny taonjato talohan'izao iainantsika izao zany, talohan'ny nahaterahan'i Jesosy. Zay ny fotoana nanoratana an'io. Dia ny fiteny nanoratana azy zany dia tamin'ny fiteny Hebreo. Misy teny vitsivitsy koa zany nanoratana izy io tamin'ny teny arameanina. Zay ny amin'ny testamenta taloha. Ny boky lava indrindra ao amin'ny testamenta taloha dia amin'ny Salamo, ny bokin'ny Salamo, ary ny boky fohy indrindra dia ny bokin'ny Obadia. Eto araky ny teny teo aloha zany fanazavana tamin'ny fanombohana teo dia mba hahafantarantsika tsika kristianina rehetra hoe inona moa zany no zava-misy ao anatin'io baiboly io, fanomezana fohy mba tsy ho tompo-trano miono itsika izay mpanompon'Andriamanitra. Ny lava indrindra ny boky ao amin'ny testamenta taloha dia ny Salamo, ary ny fohy indrindra dia ny bokin'ny Obadia. Dia nisan'ny toko manontolo zany amin'ny ankapobeny dia misy eo amin'ny 720, 720 eo zany ny boky, ny toko izay namaritana azy ao amin'ny testamenta taloha. Ary ny toko lava indrindra voasoratra amin'ny testamenta taloha koa dia ny Salamo 710. Zay no boky lava indrindra na ny toko lava indrindra. Ny toko lava indrindra ao amin'ny testamenta taloha zany dia ny Salamo 710. Dia ny toko fohy indrindra dia ao amin'ny Salamo ihany koa ny 710.
mety misy dikany ireo misy fanazavana be da be moa zany amin'ny teny tsika tsy miditra amin'izay amin'ny fampianarana sy fampizarantsika ny dikany hoe ny marika ny chiffre zany amin'ny teny hébreu inona no misy dikany na ny teny hébreu koa dia voafaritra amin'ny marika izy io fa tsika tsy hiditra amin'izay androany na amin'ny fotoana ankapobeny raha sitrapon'ny tompo dia mbola hiditra amin'ny antsipiriana amin'izay fa sarotrarotro ihany izay ary lava fa ny tompo no angatantsika amin'ny fanazavana amin'izany. Ny amin'ny testamentameta taloha moa zany mbola ao amin'ny fanomezantsika zao dia ny lalàna, ny endriky ny lalàna, ny endrika faminaniana, zany ny zavatra nisoratana eo dia ny tantaran'ny zanak'Israely zany ary koa misy endrika poetika. Zay nosoratana nanoratana ny bokin'ny testamenta taloha. Zay ny fametenana fohy ny amin'ny testamenta taloha fa raha ho fitiantsika koa zany ny testamenta vaovao na ny fanekena vaovao dia nekena izy io neken'ny kristianina moa zany na ny olona izay nanaika fa Jesosy Kristy dia tonga teto amin'izao tontolo izao ilay zanak'Andriamanitra efa tonga hamonjy sy hanafitra ny zanak'olombelona. Ilay Mesia izay andrasan'ny Jiosy zany dia efa tonga amin'ny kristianina. Tsika zany tsy hiditra amin'ny antsipiriany araka ny hoe aiza no nahitantsika izay fa izay ny ho jerentsika amin'ny manaraka fa fampilazana amin'ny ankapobeny zany androany hoe izay no voalaza sy eken'ny testamenta taloha sy fanekena vaovao io zany azafady testamenta vaovao dia izay ny kristianina no manaiky an'io fa tenin'Andriamanitra izy io avy amin'ny mpanompony izay nifidiany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fanahy masina no nanome tsindrimandry na nampafantatra an'ireo mpanompony maro izay manoratra ao amin'ny testamenta vaovao zany dia ny kristianina tsika kristianina dia manaiky fa tenin'Andriamanitra na teny masin'Andriamanitra ny testamenta vaovao. Nisan'ny boky ao anatin'ny testamenta vaovao izay neken'ny maro zany dia 720. 720 no neken'ny maro indrindra moa zany ny finoana protestanta sy ny katolika mitambatra moa zany fa 720 no tena nekena fa misy araka ny fanazavana teo fa misy ny atao hoe apôkrifa na miafina na fanampiny zany izay tsy misy amin'ny baiboly neken'ny be sy maro zany. Ny zavatra tena voizin'ny testamenta vaovao dia ny tantaran'i Jesosy Kristy izay nekentsika zany neken'ny kristianina fa io ilay Mesia izay efa hanambara tany amin'ny testamenta taloha na ilay andrasan'ny Jiosy zany fa efa tonga ilay Mesia. Dinona koa zany ny zavatra voizin'ny testamenta vaovao dia ny fanombohan'ny mponina vaovao izay noforonin'Andriamanitra zany hoe tena hoe fidian'Andriamanitra vaovao zany, olona vaovao izay nifidian'Andriamanitra dia ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy. Eo zany misy ny antsoina hoe ny mponina sy ny vahoaka izay nifidian'Andriamanitra noho ny finoany an'i Jesosy fanarahany an'ny tompo na ny fanarahany an'i Jesosy Kristy dia eo koa ny hoe ny fiangonana antsoina hoe eglizy koa zany ary indrindra ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Zay zany no tena voizina ao amin'ny testamenta vaovao ny fitoriana ny filazantsara, ny fanorehana ny fiangonana. Iza ilay tena fiangonana mbola misy fanazavana moa zany inona hoe inona ilay hoe tempolin'Andriamanitra marina amin'ny maha-kristianina dia ny fitantarana ny amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy izay ilay Mesia efa tonga
ety amin'izao tontolo izao. Dia inona moa zany no tena ambaran'izany testameta vaovao arak'izany zavatra voiziny zany a, dia ny famonjena izay azon'ny rehetra ho raisina. Ny famonjena avy amin'Andriamanitra zany dia tena hoe na mety na amin'ny teny frantsay moa izy amin'ny fanazavana mety mahazatra amin'ny maro koa hoe ny famonjena disponible pour tous, hoe tena azon'ny rehetra raisina no ilay Jesosy Kristy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana zany. Dia ny zavatra tantaraina eo zany dia ny famonjena ho an'ny tsiraray avy, ho an'ny tsiray tsy ankanavaka, ary koa ny fiafiaran'ny tantaran'izao fiataran'ny tantaran'ny zanak'olombelona, izany moa zany voalaza ao amin'ny apokalipsy. Izay ny zavatra tantarain'ny testameta vaovao na ny fanekena vaovao io. Ny tena nanoratana azy zany tamin'ny fotoana nanoratana azy dia ny tamin'ny taonjato voalohany amin'izao taona iainantsika izao zany, ny taonjato voalohany moa zany ny amin'ny taonjany natarahan'i Jesosy Kristy izay no nanoratana azy. Ny teny nanoratana ny testameta vaovao dia tamin'ny teny grika. Teny grika zany no nanoratana ny teny testameta vaovao. Ny boky lava indrindra ao amin'ny testameta vaovao dia ny bokin'ny Lioka. Ny bokin'ny Lioka zany no lava indrindra ao amin'ny testameta vaovao, ary ny fohy indrindra dia ny bokin'ny izay nosoratana ao amin'ny Jaona faharoa. Jaona faharoa izay no fohy indrindra. Ny toko lava indrindra zany nisan'ny toko azafady, nisan'ny toko izay nosoratana ao amin'ny nisan'ny toko ao amin'ny testameta vaovao dia misa 900. Nisan'ny toko izay ao anatin'ny testameta vaovao dia 900. Ny toko lava indrindra dia ao amin'ny Matio toko 420. Izay zany ny lava indrindra ao amin'ny toko ao amin'ny testameta vaovao dia Matio toko 420, ary ny fohy indrindra ny amin'ny toko izay voasoratra amin'ny testameta vaovao dia ny apokalipsy toko 5. Ny endrika ny nanoratana ny testameta vaovao moa zany dia endrika ara-tantara na soratra, lettre ho zany na epistily. Epistily izay zany no endrika nanoratana ny ao amin'ny testameta vaovao zany, soratra ara-tantara ilay izy na epistily na koa faminaniana izay nomenareo mpanompon'Andriamanitra zany ao amin'ny testameta vaovao. Dia izay no fampianarana fohy izay ny fampizarantsika androany, ka dia isaorantsika ny Tompo amin'ny fotoana izay fampizarantsika. Mety azo hanampiana azy angambany satria mandalo eto moa zany matoa mbola tsaroana dia tsara ihany fantatsika. Ampitaina angambany ho anahy manokana tamin'ny fahazazana dia nisy ny fampianarana ny hoe ahoana ny fomba famakiana ny testameta vaovao sy testameta taloha. Dia azontsika tadidiana araka ny fomba hita moa zany, sady efa fampitana antsika zany ho an'izay mbola tsy mahay an'izay, fa raha mahafantatra moa zany dia efa isaorantsika ny Tompo hoe ahoana ny fomba famakiana na fitadidiana ny fitadiavana ny boky ao amin'ny testameta vaovao sy testameta taloha.
dia vakiako ilay izy satria izay no nampianarana ahy tamin'ny mbola fahazazana moa izany tany amin'ny 9 taona, 7 taona, 8 taona tany amin'ny sekoly lahatany. Dia izay ny fampianarana hoe hitady ny teny izany ianao hoe Genesis na fiandohana, nianarana tsy anjery ilay izy tamin'izany hoe Genesis na fiandohana, Exodus na fahafahana, Leviticus na fisoronana, Numérie na fanisana, Deutéronomie na famerenan-teny. Izany ny anarana azy dia manaraka eo amin'izay izany tonoina isaka telotelo amin'ny ankapobeny ny ambiny: Joshua mpitsara rota, Samuela mpanjaka tantara, Ezra, Nehemia, Estera, Job, Salamo, ohabolana mpitory-teny, tononkirany Solomonina, Isaia, Jeremia, fitomanina, Ezekela. Io izany nasain'ny mitambatra kely teo. Daniela, Hosea, Joela, Amosa, Obadia, Jona, Mika, Nahoma, Habakoka, Zefania, Hagai, Zakaria, Malaki. Izany no fomba fianarana azy izany hoe Genesis na fiandohana, Exodus na fahafahana, Leviticus na fisoronana, Numérie na fanisana, Deutéronomie na famerenan-teny, Joshua mpitsara roto, Samuel mpanjaka tantara, Ezra, Nehemia, Estera, Job. Tsy averiko tsara izany fa natao tsy anjery mihitsy izy tamin'izany ka mampirisika antsika izany raha ahafahantsika mamaky aingana, mitady ny tenin'Andriamanitra aingana. Dia izay ny fomba nianaranay azy tamin'izay ka tiako ampitaina koa fa nahasoa hatramin'izany ka mandraka ankehitriny. Ny amin'ny testamenta vaovao indray izany fomba namakiana azy tamin'izany ny anarana dia hoe Mamalija, Rokoko, Gaefiko, Tete, Tititi, Fieja, Pepe, Jaja, Joa. Averiko indray izany ilay izy hoe tsy tononona misy fianarana hafa koa hoe Matthieu, Marc, Luc, John, Asan'ny Apôstôly, Romana. Azo tononona tsirairay tena ohatr'izay mihitsy izany amin'ny fianarana hafa fa ny amin'ny fampianarana hitako tsotra ihany koa sady nahatsara azy koa izany dia nampitaiko koa izany hoe Mamalija, Rokoko, Gaefiko, Tete, Tititi, Fieja, Pepe, Jajaja, Joa. Atao tsy anjery moa izany ilay izy fa rehefa verina matetika izy io dia tena mipetraka ary mamora ny fitadiavana ny pejy rehefa mamaky baiboly isika. Ka dia izay ny fampianarana fohy sy tsotra ny fampizarana androany ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ingany antsika tsirairay avy samy azoto amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ary handroso amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra, ny teny masin'Andriamanitra, ny fanoloran-tenantsika ho an'i Jesosy Kristy amin'ny fanarahana azy, amin'ny fahamarinana araka ny teny teo, amin'ny fanjakana ary koa amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sitrapon'ny Tompo izany tsika dia mbola mihaona indray amin'ny fampianarana sy fizarana amin'ny manaraka. Misaotra tompoko. Alleluia. Amen.